Saika amin'ny volana oktobra iny avokoa no iverina an-tsekoly ireo mpianatra na izany amin'ireo fianarana miankina amin'ny fanjakana na ihany koa tsy miankina amin'ny fanjakana. Ho an'ny sekoly nirina Ivandro manokana dia efa nanomboka ny volana aogositra lasa teo ny fisoratana anarana. Amin'ny volana oktobra iny no miditra ny ankamaroan'ireo sekoly na ireo miankina amin'ny fanjakana izany na ny sekoly tsy miankina. Tahaka ny etsy amin'ny sekoly nirina Ivandry dia amin'ny faharoa ny volana oktobra izao no miditra ny mpianatra ao amin'ny secondaire sy lycée, raha toa ka amin'ny 20 ny volana septambra izao no miditra ireo mpianatra ao amin'ny klasy primaire mba hanazarana ireto farany herinandro mialoha tena idiran'ny taom-pianarana. Efa nanomboka tamin'ny volana aogositra kosa ny fisoratana anarana. Toerana zao an klasy rehetra ny ety primaire zao kelikely any sisa de faofena, ny secondaire sy ny collège ary ny lycée ngamby mbola tontoniny aloha. Primaire zao an 26 septembre tsy angovana saram-pianarana io, de ny vavety ny collège sy ny lycée amin'ny 2 octobre manomboka. Zany hoe zarina aloha ny kisikely herinandro moaloha zay vo miditra ny vavety. Tsara kosa ny voka-panadinana ara-panjakana ho an'ity sekoly ity tamin'ny BPC sy ny baccalauréat na dia efa niena aza ny tahapahafahana ho an'ny teto Antananarivo. Tahapahafahana fanadinana ny CP natao hoe somary latsaka kely no nisy ataona, fa ny BPC sy ny baka dia tena betsaka ary tena savovona kely sisa tsy afaka. Dia ohatra zao niana hoe 131 81 no afaka baka aloha zay. Ray mention bien ary ny 13 assez bien ary le reste passable 161 afaka BPC. Nisy ny mpianatra nahazo mention bien ary nisy ihany koa ireo nahazo ny mention assez bien. Ny fiezahana nataon'ireo mpampianatra sy mpianatra no viana ahitana nahazoana izany vokatra tsara izany ho iatrany ny tompon'andraikitry ny sekoly. Ezahana trany ny anatsara ny voka-panadinana amin'ny ity taom-pianarana 17 sy 2017 sy 2018 ity ho iatrany ny tompon'andraikitra. Marina fa efa misy amin'ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana fa indrindra fa ireo manaraka ny fandarana frantsay no efa nanomboka ny taom-pianarana tamin'ity androany ity. Dia iny vaovaon'ny fampianarana koa tompo-kilasy Tokovavy no manakatona ny fampahalalam-baovaontsika teto amin'ny fahitalavitra matv tamin'ity alina ity isaorana isika tany atokantrano tany naharitra nijery hatramin'ny farany. Manome fotoananao ary ny sampana fampahalalam-baovaon'ny fahitalavitra matv ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.